Eny ary dia faly miarabantsika rehetra amin'izao fotoana izao manaraka ny izao sainte doctrine izao dia manateny izay fa efa tsindrin-daona ianao miandry an'izao fotoana ankehitriny izao ahafahana mandre amin'ny sainte doctrine dia miarabantsika rehetra izay manatrika eto ihany koa andaontsika hitehaka ao an'ny tompo aloha tena tombony lehibe no ahafahantsika manaraka an'izao fampianaran'izao satria tena hoe arofanina le izy raha izay ny tena marina ara-panahy ary tena hoe mandrava ny mety fiarovana mafy ary mitondra ihany koa andao atao hoe fahazavana ny anaty lalin'ny saintsika any manoloana an'ireo fiarovana mafy avy amin'ny olombelona nentin'ny olombelona moa zany tena marina kokoa teo amin'ny fiainantsika ary saorana ny tompo hoe amin'izao vaninandro faran'izao dia tena manome ny fahazavana ny tompo. Alleloia. Dia androantsika samy hanokatra ny fontsika tsiraray avy amin'izao fotoan'izao ho an'ny fampianarana tsy misy kilema. Androany dia loha hevitra ngeza be no renesitsika androany izay raha tsikarintsika tamin'ny heriny raha lamikiny teny antsika hoe efatra mena daozy izy ny tsy afa-misaraka ao anatin'izany ny fanamarinana dia misy anankiray hafa ny fahamasinana dia ao anatin'izay ny famela-keloka ary ao anatin'izay ihany koa ny fibebahana. Dia androantsika hiresaka ny amin'izay hoe fibebahana izay andreny amin'izany moa ny tena marimarina kokoa avy amin'ny mpanompon'Andriamanitra dia raha lamikiarity zany izay tena feno fahazavana ary mijery an'le tementsika na le loha hevitra dia ohatran'ny hoe zavatra tsotra le izy kanefa ny ao anatiny tena misy fanambongeza be eo amin'ny ara-panahintsika dia andaontsika tena hanokatra ny fontsika indray androany ho an'ny fandrenesana an'izany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Dia andaontsika hiaraka hitsangana tsika ny tokantrano ihany koa na izay manaraka anabaka andaontsika tena hoe hanokatra ny fontsika amin'izao fotoan'izao ho amin'ny fandrenesana ny tenin'ny tompo dia hivavaka tsika dia hiteran'Andriamanitra tsika sy ankohaka eo anatrehany dia ao aorianan'izay tsika andrea ny amin'izay fampianarana tsy misy kilema izay mitondra ny loha hevitra hoe ny fibebahana izay. Dao hivavaka tsika. Jesosy eo makasitraka anao izahay lay faratapony indrindra amin'ny fahefana lay lohan'ny fiangonana tena manome voninahitra anao izahay Jesosy. Raha misy mahasaro-piaro anao indrindra dia ny fiangonana Jesosy ao satria ny fiangonana no anisany nanoloranao ny ainao tao amin'ny hazo fijaliana mba hahafahanay na iza na izy na jiosy na jentilisa manana irika manana lalana mahita fitoerana ao aminao ao anatin'ny fanjakanao ahafahanay manana akse amin'ny fanjakanao mahita lalaka idirana ao anatin'ny fanjakanao satria izay tokoa tompo fahiny dia lavitra tsy nanana Andriamanitra akory tsy nanana Andriamanitra tsona akory izahay fahiny fa noho ny amin'ny nanoloranao ny ainao teo amin'ny hazo fijaliana tompo dia ndreto izahay manana fahasoavana ankehitriny afaka hiantso ny anaranao ary androany izay dia hideranao hanome voninahitra anao aoka ianao hitoetra ambonin'ny fiderana indray amin'ity androany ity raiso ny fankasitrahana rehetra tompo ho anao aneny voninahitra sy midera mandrakizay. Amen. Alleluia. Lotsika hideran'ny tompo amin'izao fotoan'izao. Ankalazaina ny anaranao satria tsara indrindra anao. Ankalazaina ny anaranao tompo satria mendrika anao zany. Dia androany aminay rehetra tompo miankohaka
manome voninahitra anao a. Halleluja. Voninahitra ho anao Jesosy. Andao ataontsika androany le ira hoe ankalazanay Jesosy a eny hitsangana izy a. Amen. Halleluja. Ataontsika pitiava tanana zany.
ny any anatina rehetra any tsy misy miafina aminao. Halleluja, mankalaza anao zay, manandratra anao zay, dera ho anao, ny laza ho anao, ny hery sy ny voninahitra dia ho anao irery any. Halleluja, 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 halleluja. Androany koa zay Jesosy dia tena misaotra anao satria fantatray hoe ianao dia manana teny ho ambara aminay indray androany. Ampahery anay satria zay teny norenesinay dia tena nampitombo anay, nampahery, nampianatra, nitaizanay na n'olokolo, nanamboatra ny tany anatinay rehetra tany. Ary tena mbola mankalaza anao zay Jesosy satria tena tsy voavitinay vola mankarena ny fandraisanay, ny fahasoavanao, ny teny avy aminao, ny fampianaranao anay zanakao, le fananao masina mitondra anay amin'ny fahamarinana rehetra. Mankasitraka anao zay Jesosy. Halleluja, halleluja. Ndao tsika hisaotra amin'ny Tompo androany. Halleluja. Saotra Jesosy. Misaotra ny amin'ny fitiavana zay omenao anay. Nampianatra anay zavatra maro ianao, ny amin'ny fandeferana, ny amin'ny fitiavana, ny amin'ny famelan-keloka. Misaotra Jesosy na amin'ny batisa ny amin'ny teny tsy fantatra maro ny zavatra nampianarinao anay. Tena mankasitraka anao zay Jesosy. Nanazava ny sainay, nanazava ny zavatra rehetra zay mety floa taminay Jesosy dia ianao no nampianatra anay. Misaotra ny amin'ny mpanomponao izay tena nampianatra anay tamin'ny fitiavana, amin'ny fanetretena, amin'ny fanohanana avy aminao Jesosy. Misaotra ihany koa ny amin'ny mpanomponao izay mandika ny teny ahafahanay mandray an'izany amin'ny fiteninay Tompo.
mankasitraka anao zay Jesosy. Ianao ny tanindreo mpanomponao reo zay tena nikely aina mihitsy ny manao ny asanao, tena mankasitraka anao zay Jesosy. Manome voninahitra anao, manandratra anao. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja. Asandratra ny tanako ho anao Jesosy, manjakako fianao ilay, manjakany foko. Asandratra ny tanako, andratro ny tanako ho anao Jesosy, manjakako fianao ilay, manjakany foko. Tsy manana tompoko afa-tsy ianao niriny foko e, ianao niriny foko. Tsy misy fetra, tsy misy fetra toko hateriko. Oh, anao tompo, anao tompo, isatrako. Tsy manana vao, tsy manana vao, tompoko afa-tsy ianao niriny foko e, ianao niriny foko. Tsy misy fetra, tsy misy fetra toko hateriko. Oh, anao tompo, anao tompo, isatrako hateriko. Oh, Jesosy, oh, anao isatrako. Hateriko, hateriko. Anao tompo, isatrako. Halleluja. Tsy ampy ny fiteninay amin'ny fisaorana anao Jesosy. Miboaka ty anatin'ny fonay lalina ny fisaorana anao, ny fankalazana anao. Mendrika anao ny fisaorana, mendrika anao tompo ny azy, mendrika anao ny fiakofana, mendrika anao Jesosy fankasitrana. Halleluja, 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 halleluja. Misaotra Jesosy, misaotra ny amin'ny teninao zay ho raisinay androany. Misaotra tompo fa mbola afaka mandray an'izany zay, nomenao tombony manokan'izay androany, mbola afaka handray an'izany. Ary fantatray tompo fa zava-dehibe tokoa ny famelan-keloka, zava-dehibe tokoa ny fibebahana, zava-dehibe tokoa tompo ny fisaorana. Ary androany zany rehetra zany tompo dia angatahana indrindra aminao, amin'ny fiasanao tompo, amin'ny fonay any anatinay lalina. Raha mbola misy aminay tsirairay avy tsy mahavita an'izany tompo, dia ianao ny ampianatra anay, ianao ny hanome heranay ahafahanay tompo ho amin'izany fibebahana zany.
mahafinaritra anay ianao tompo. Mety tsy fantatra akory tokony hibebahanay fa androany ianao hampianatra anay tompo, efa isaoranay ianao sahatsy. Halleluja, halleluja. Isaorana ny tompo fa andray ny afatra indray avy amin'ny mpanompo dia tsy izany fa frère Mikia afaka mahazo toerantsika rehetra dia enganetsika mba tena hoe ho vonona trany andray an'izany afatra izany ny fotsika tena ho tanolona ka ny riny tenin'Andriamanitra ary engane mba hisetaeta lalina foana ny anatintsika andry satria ny tenin'Andriamanitra dia tena hoe aina ho an'izay mahazo azy, fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Tena hoe zany tenin'Andriamanitra mitondra aina, mitondra fahasalamana dia aokisika tena ho vonona anao sérieux tsara an'izany teny izany. Halleluja. Ho raisitsika vetrany izany amin'izao fotoana izao. Dia mbola faly miarabantsika rehetra ary tena faly araka ny tenen'ny ranabavôdire teo hoe tena faly indray miaraka aminareo amin'ity marain'ity no sady manararoatra isaky ny mandalo eto a Paris moa dia manararoatra miaraka aminareo sy mamangy anareo ary ny mizara ny filazantsara dia tena fifaliana lehibe ho ka noho izany aho dia manararoatra araka ny efa nampahafantariko anareo tamin'ny herinandro lasa teo fa efa nanomboka aho ny resaka mahakasika ny fampianarana tsy misy kilema ka noho izany naizanaiza lehaka naizanaiza misy dia manararoatra miresaka an'izany aho satria tena midadasika loatra ilay loha hevitra betsaka ny zavatra tokony ho zaraina reo loha hevitra tokony ho zaraina ka zany no anararoatako naizanaiza misy ahy dia miresaka momban'izany aho noho izany aho azafady noho izany aho amin'ity marain'ity dia resaka aminareo mahakasika ny fibebahana. Tamin'ny herinandro teo tsika dia niresaka mba ny famelan-keloka raha tsy diso aho ary androany kosa isika dia resaka ny amin'ny fibebahana ary mampalahelo moa eo anivona fiangonana maro dia loha hevitra tsy dia resana loatra izy io ka na dia tena zava-dehibe loatra azy izy io zava-dehibe loatra satria amin'ny alalan'izany no amerenana atsika vahoakan'Andriamanitra rehetra eo amin'ny lala mahitsy amin'ny fotoantsika manalavitra na manao zavatra izay tsy tokony natao ary everiko hoe zava-dehibe loatra miaina n'io trakefy io eo anatrehan'Andriamanitra satria matetika dia amaivantsika izany amaivantsika ny fiainana maha-kristianina dia lasa tsy hainantsika io traikefan'ny fibebahana io dia avelantsika mandalo fotsiny zavatra rehetra ny fotoana indray no avelantsika mamafa ny olana sy ny zava-mitranga rehetra fa zava-poana no anaovantsika an'izany zavatra rehetra izany satria tsy manorina nininona ao anatsika izany koa noho izany ny fibebahana dia zavatra ngeza loatra ary indrindra mitondra vokatra maro dia maro
rehefa tapa-kevitra ny kristianina anankiray iaina izany. Koa amin'ity marain'ity isika dia resaka aloha voalohany indrindra ny amin'ny atao hoe fibebahana ho famonjena. Dia andao sokafantsika amin'ny baibolintsika ao amin'ny bokin'ny asan'ny apôstôly. Bokin'ny asan'ny apôstôly ny toko 2 ary mandra-piandry ny famadianao amin'ny baibolinao dia zava-dehibe loatra ny hamantarantsika fa ny fibebahana dia asa ataon'ny fanahy masina ao anatin'ny fontsika. Rehefa miteny ny fanahy masina dia izy no mitarika antsika ho amin'io fibebahana io, ka noho izany tsy asan'olombelona velively izany fa asan'ny fanahy masina io. Ary raha asan'ny fanahy masina io dia tsy teoria velively, tsy teknika, fa traikefa manokana iainana izy io. Dia traikefa izay manafaka antsika ka manokatra varavarana ho antsika ho ana fitahiana maro eo amin'ny fiainantsika. Ka noho izany ao amin'ny bokin'ny asan'ny apôstôly toko 2 fantatsika tsara ty andinitsoratra masina ity eo amin'ny 7:30 aranandre izany ny olona dia voatsindrona tampony ka nanao tamin'ny Petera sy ny apôstôly namany hoe, ry rahalahy, inona no ataonay? Ary ho Petera taminy mibeba ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba azo famelana nielokareo. Amen. Ary ianareo andray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Noho izany fotoana voalohany ity izay nafahan'ny apôstôly Petera anjara ny amin'i Jesosy tamin'ireo jiosy. Ary tena matalanjona ny fihetsika hanavalon'izy ireo rehefa tonga saina izy ireo ny amin'ny zava-bitan'i Jesosy ho azy ireo teo amin'ny hazo fijaliana hoe efa maty izy velona izy ary omby baiboly amintsika hoe voatsindrona tao am-pony izy ireo. Ary azo antoka fa natsapa zavatra izy ireo tao am-pony ka ny zavatra izay notakiana taminy satria izao no lazain'izy ireo hoe inona no tokony ataonay. Ary teo indrindra Petera namaly azy ireo hoe mibeba. Ary aoka ho samy atao. Ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo mba azahoanareo famelana ny elokareo. Ary ao amin'ny bokin'ny asan'ny apôstôly isika dia matetika mahita traikefa mitovy amin'izany ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 5:30 dia omby baiboly amintsika, izy nasandratry ny tanana ankavanan'Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy anome fibebahana sy famelan-keloka ho an'ny Israely. Izany hoe mitovy ihany zany ilay mitrangy eto hoe mibeba ianareo dia aoka ho atao batisa ho famelana ny elokareo. Amen. Noho izany hitantsika eto izany ny singan'ny fibebahana fa zava-dehibe loatra andraisana ny famonjena sy ny fiainana mandrakizay. Andraisantsika ny famelan-kelok'Andriamanitra noho ny otantsika. Ary eo amin'ny toko 20 dia ny 19 dia omby baiboly amintsika ary rehefa nandre an'izany ireo dia nangina sady nankalaza an'Andriamanitra ka nanao hoe efa nomen'Andriamanitra ny jentilisa koa ny fibebahana azahoany fiainana. Amen. Ka noho izany ny fibebahana dia singa anankiray, traikefa anankiray iainan'ny kristianina mba andraisany ny famonjena. Amen.
ka noho izany a rehefa azony stakany amin'izay hoe mila mibebaka amin'ny fahotany any izy taoarinany nandraisany an'ilay fahazavana tao am-pony tamin'ny alalan'ny fanamasina ny amin'ny zavatra izay vitan' Jesosy ho azy teo amin'ny hazo fijaliana hoe efa mitondra ny fahotantsika ny izy dia ohatr'izany ny fomba hisokafany fotsika ka hatakarantsika ny toerana izay misy atsika. Ary zany avy eo no mahatonga ny tenin'Andriamanitra milaza amintsika hoe ilayntsika io traikefa ny fibebahana io ho famelana ny otatsika. Ary ny eo amin'ny toko 17 dia ny 9:30 dia mahita zavatra mitovy amin'izany ihany tsika dia izao no lazainy 9:30 amintsika. Ary Andriamanitra ninitsy nijery ny androny tsy fahalalana fa ankehitriny izy dia mandidy ny olona rehetra amin'izao tontolo izao hibebaka, satria izy efa nanendry andro ray izay hitsarany amin'izao tontolo izao amin'ny famarinana amin'ny alalan'ny lehilahy ray voatendriny. Amen. Ny olona rehetra zany a dia mila mibebaka raha te handray ny fiainana mandrakizay sy handray ny famelana ny heloka izy ireo. Noho izany hitantsika fa asa anaty zany izy io izay hitondran'ny fanamasina antsika eo amin'ny toerana anankiray izay hatsapahantsika fa mila voavaha ny olana ny amin'ny otantsika ka andraisantsika ny famonjena ao aorianan'izay sy ny fihavanana amin'Andriamanitra. Dia takatsika sy azontsika zany fa ny otantsika no hevitra izay nampisaraka antsika an'Andriamanitra ka nandefa ny zanany latokan'Andriamanitra ho faty teo amin'ny hazo fijaliana, nitondra ny otantsika, nandatsaka ny rany izy, nitsangana tamin'ny maty ahafahantsika hoe amin'ny fotoana itsika raha ino azy dia handova ny fiainana mandrakizay isika ka hovonjena. Ary zany anie nahatonga ny apôstôly Paoly nilaza hoe raha mino ianao, zany hoe ny olona anankiray zany afaka ny hovonjena amin'ny alalan'ny finoany an' Jesosy Kristy. Amen. Ka zany rehetrarehetra zany dia mety hoe samy hafa fotsiny ny fomba fiteny sy ny famoahana an'ilay hevitra fa ny tena tiana tongavana dia zao hoe ny famonjena dia voaray amin'ny alalan'ny finoana Kristy, ary miaraka amin'izany dia nandalo an'ilay traikefa ny fibebahana tamin'ny lasa an'ilay olona dia ilay fiainam-pahotana ny ainany tany amin'ny lasa. Ka noho izany everiko hoe ireo rehetra efa nateraka indray dia afaka mijoro vavolombelona. Ijoro vavolombelona tahaka izao manao hoe nisy fotoana izy ireo teo amin'ny fiainany tena tsapany mihitsy fa tafasaraka tamin'Andriamanitra, vokatry ny fahotana izy ireo, fa nahita kosa avy eo ny fanan'Andriamanitra ilay zava-bitany Kristy ho azy ireo teo amin'ny hazo fijaliana, ka izany no nitarika azy ireo rehefa avy eo anetry-tena sy bebaka tamin'ny fahotany ho ana fiainam-baovao sy fiovam-piainana, ary izany nandraisan'ny famonjena sy ny fiainana mandrakizay. Amen. Eo amin'ny toko 20 dia izao no lazainy. Ka noho izany izay zany no zavatra takiana ahafahana miditra ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia izao no lazainy ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 20 dia ny 20. Ka tsy mba nafeniko izay mahasoa fa nambarako sy nampianariko anareo teo mason'ny olona ary tao amin'ny isatrano, ary nambarako tamin'ny jiosy sy ny jentilisa koa ny fibebahana amin'Andriamanitra sy ny finoana an' Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Noho izany tsy afa-misaraka ireo fa miara-mandeha. Ao fantatsika zany voalohany indrindra fa no hamarinina tamin'ny finoantsika, ary manarak'izay ihany koa isika dia miaina n'ilay traikefan'ny fibebahana mba hahafahan'ny fiainantsika tany amin'ny lasa ho voafafa, ka ahafahantsika manomboka fiainam-baovao ao amin'ny tompo Jesosy. Amen. Ary mino fa tsika rehetra manana izay fijona vavolombelona izay ao anatin'ny fotsika hoe zavatra nambarany vava fotsiny io, zavatra maivana na vavaka kely.
Ary zany anie mahatonga antsika mahita olona maro be eo anivon'ny fiangonana ankehitriny e. Nefa ireo olona maro be ireo tsy niova fo akory, tonga mamonjy fiangonana izy ireo fa mbola tsy niova fo akory, tsy mbola nandalo an'ilay traikefany hoe nisy finiavana niainga avy ao am-pon'izy ireo azy avy amin'ny fandresen-dahatra ny fanamasina mba hibebahana izy ireo tamin'ny fiainan-dasan'izy ireo. Amen. Ka noho izany ny famonjena na maha-kristianina dia tsy hoe mipetraka eo amin'ny seza ao am-piangonana ianao, fa mampalahelo anefa dia betsaka ny olona ny tonga mitady vavaka fotsiny na mitady fanasitranana na mizavatra katsahan'izy ireo avy any amin'ny tompo, kanefa tsy nandalo an'ilay traikefa izay tena lara-pahamehana indrindra sy lehibe indrindra kory izy ireo. Dia ilay traikefa tongavana ho zanak'Andriamanitra. Amen. Everiko hoe efa mazava tsara angamba zany a. Eny fa na dia ao amin'ny Petera faharoa toko fahatelo ny andininy fahasivy ary andininy farany a. Ny Petera faharoa toko fahatelo dia ny andininy fahasivy zao ny ambaran'ny baiboly amintsika. Ny tompo tsy mahela ny teny fikasany arak'izay ataon'ny sasany ho fahelany, fa maharo-po aminareo izy ka tsy tia nisy ho very fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra. Amen. Ka noho izany zany a, ny fibebahana dia tsy hoe karazana vavaka izay tsy maintsy atao fotsiny. Ao fa everiko hoe zava-dehibe loatra ny atakarantsika mihitsy any toe-poana tena fibebahana marina io, izay ahafahantsika miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Miara-manaiky an'izany tsika dia izao indray ary. Okey. Dia rehefa avy mibebaka amin'izay ary tsika tamin'ny otantsika ho amin'ny famonjena, dia mandray ny famelan-kelok'Andriamanitra tsika. Zavatra izay niresahantsika zany tamin'ny herinandro lasa teo, mandray ny famelana ny amin'ny otantsika isika, ary izay no antony hoe ny fibebahana sy ny famelan-keloka dia zavatra tsy afa-misaraka fa miaraka ireo. Zany hoe mibebaka tsika dia mandray famelan-keloka. Tsy possible zany hoe mibebaka tsika ka tsy mandray famelan-keloka. Ao everiko hoe mazava angamba zany e. Zao indray tsika dia hiresaka ny amin'ny fibebahana dia ny fibebahan'ny kristianina. Efa nandova ny fanjakan'Andriamanitra tsika tamin'ny alalan'ny fibebahana, ary ny faharoa dia eo anatrehan'ny fiainantsika maha-kristianina tonga tsika ho feno sy tanteraka ka hitombo ao anatin'ny famatorana. Dia mbola misy ihany koa fibebahana anankiray izay mila iainantsika kristianina mandritry ny androm-piainantsika maha-kristianina. Satria everiko angamba hoe tsisy olona sahilaza fa efa lavorary izy ka tsy lavontsony mihitsy, na koa hoe tsy manao fahadisoana ntsony mihitsy eo anivon'ny fitondran-tena na ny fihetsiny, fa zany rehetra zany anefa dia mitaka sy ilaina fibebahana avokoa. Satria raha tsy zany dia inona ary no ataontsika e? Ho ampirimitsika ao anatin'ny kazena ny tiroarantsika daholo ve ty karazana ota amin'ny fandimby rehetra ity, kanefa tsy bebahantsika koa reny fitondran-tenantsika reny, reny zava-bita nataontsika izay tsy nakasitrahan'ny tompo reny. Ary zay no antony hoe mbola verina ihany hoe ny avian'izany zavatra rehetrarehetra zany dia fandraisen-dahatra avy amin'ny fanamasina fa tsy teoria akory. Satria mantsy raha teoria le izy dia tsy lalina velively zany ilay hetsiky ny fibebahana nataontsika, ka lasa diso isika tsy mahazo an'ilay tombony tokony ho azontsika ho an'ny tombotsoan'ny ara-panahintsika. Ka noho izany zany zavatra rehetra zany dia tsy zavatra maivana akory, fa ny atao hoe fiainana maha-kristianina dia fiainam-pibebahana. Ao fiainam-pibebahana, fandresen-dahatra. Dao anie sokafantsika amin'ny baibolitsika amin'ity marain'ity e. Ao amin'ny Korintianina faharoa ny toko fahafito. Ny apôstôly Paoly dia nanoratra epistily anankiroa any Korintianina. Ilay epistily voalohany dia tena tera-tera na mivantana, izay niresahany zavatra rehetra mazava tsara, nentiny nanehoana ny alalan'ny fiainana izay niainan'izy ireo araky ny fahafinaretana sy ny filan'ny nofiny.
dia nahariariny ny fiangonan'ny Korinto ary nasehoany azy ireo ny toerana nisy azy ireo. Ary fantatsika tsara ao amin'ny epistily voalohany ao amin'ny Korintianina ny 5 dia misy zavatra somary niavaka izay nataon'ny Paoly tao anatin'izany. Ary etiko ampatsivana anareo fotsiny satria ny Korintianina 2:7 mantsy dia misy fandraisany mivantana amin'ny Korintianina voalohany 5 dia miresaka ny zavatra toy izao ny Korintianina voalohany 5 hoe eo anivon'ny fiangonana. Dia zao lazainy eo amin'ny 9 efa re marina fa misy fijangajangana ty aminareo, eny dia fijangajangana izay tsy misy tahaka azy na dia any amin'ny jentilisa aza, fa misy anankiray manabady ny vadiny rainy, ary anareo indray va no mirehare ka tsy mampalahelo anareo akory zany, mba hoe sorona tsy ho ao aminareo ilay nanao an'izany zavatra zany. Fa izao na dia tsy teo aza ny tenako nefa teo ihany ny fanahiko, dia efa nitsara sady an'ilay nanao toy izany tahaka ny teo ihany aho amin'ny anaran'i Jesosy tompontsika. Rehefa tafangona ianareo sy ny fanahiko mba hanyherin'i Jesosy hanolotra an'izany anankiray izany ho an'ny Satana ny mba nanofo mba hamonjena ny fanahy amin'ny andron'ny Jesosy tompo. Izany hoe etsika miavaka kely izy ity izay nataon'ny apôstôly Paoly entiny hitondrana filaminana eo anivon'ny fiangonana. Satria ny tenin'Andriamanitra dia mampianatra antsika hoe ny masirasira kely ozy izy dia mahazo ny vongana rehetra. Midika izany fa tsy azo le ferina velively ny ota eo anivon'ny fiangonana rehefa fantatra mazava le ota. Izany hoe amin'ny fotoana izany fantatra le ota dia mila anarina izany fa tsy mangina. Tokony misy hetsika atao anoany mba hanampiana an'ilay olona hiverenany ao amin'ny tompo ka ahafahany miala ao anatin'izany otan'izany. Ary izany indrindra nefa ny zavatra nanetsika ny Paoly teto ilay vao nivakitsika teo, mba hanolotra an'izany anankiray izany ho an'ny Satana ozy izy hanimbana ny nofo mba ho famonjena ny fanahy. Azany no atao hoe fiverenana amin'Andriamanitra, zany hoe fibebahana zany. Ary noho izany antony izany indrindra no tanjon'ny epistilyn'ny Paoly ao amin'ny epistily voalohany ho an'ny Korintianina. Tsy hoe zany ny ampianatra azy ireo fampianarana sasany fotsiny ihany fa indrindra mba azahoany ny fon'reto Korintiana reto ahafahan'izy ireo tena miverina marina amin'ny tompo indray ary zany no tena tanjona. Ary ny tanjona faharoa izay nananany dia izao hoe tsy hamerina n'ity olona ity izay nila ny fananarana sy ny fanitsian'ny tompo mba hiverenany amin'Andriamanitra marina. Tsy izay ihany zany tanjony fa niaraka tamin'izay ihany koa dia te ahazo sy hamerina ny fon'reto Korintiana reto izy mba hiraisan'izy ireo fo aminy ao anatin'izay etsika tiany atao izay. Mino fa azonareo izany tiako lazainy izany ary tena zava-dehibe loatra mantsy izany satria izany na tonga ny Paoly nampita tamin'ireo Korintiana ao anatin'ny epistiliny faharoa fa izay ny tanjona lehibe indrindra. Izany hoe tsy hamerenana n'ity olo ty ho amin'ny fahatongavan-tsaina sy ny fibebahana ihany zany ny tena tanjony, fa ny antony lehibe anankiray ihany koa dia izao hoe ny azo ny fon'reto Korintiana reto mba hiraisan'izy ireo saina amin'ny Paoly miaraka amin'ireo mpanompon'Andriamanitra niaraka taminy ao anatin'ilay etsika izay nandraisany fanapahan-kevitra. Satria mantsy maro ihany koa ireo mpikaramanady tamin'ny vaninandron'ny apôstôly Paoly. Izay natonga azy nanoratra mihitsy moa amin'ny epistiliny faharoa fa misy olona te animba azy animba ny asa fanompona ka noho izany reto Korintiana reto dia ohatrany hoe efa saika tsy nanam-pifandraisana intsony tamin'ny apôstôly Paoly. Ary zany anie natonga azy nisy fotoana mihitsy izy ny teny hoe alalao anay ny fonareo, zany hoe ataovy malalaka ao anay ny fonareo satria efa nanidy ny fony izy ireo ka lasa niaino an'ireo olona izay tsy nitory ny filazantsara marina. Ary zany zavatra zany no nitarika azy ireo lasa tafasaraka tamin'ny Paoly sy ireo mpanompon'Andriamanitra hafa. Azontsika tsara angamba n'ilay votoatin'ilay tantara eto noho izany ny zavatra nikatsahan'ny Paoly teto dia izao hoe tsy nibebahan'ity olona ity ihany fa indrindra ihany koa ny bebahan'ireo vahoaka an'Andriamanitra no ny faneken'izy ireo ny zava-mitranga toy izany teo anivon'ny fiangonana. Ny fileferan'izy ireo zany hoe ohatrany tsy olana tamin'izy ireo mihitsy ny fisiana tranga toy izany izay teo anivon'ny fiangonana. Noho izany misy tranga ny takina anankiroa teto fa ireo tranga anankiroa ireo dia ho amin'inona? Ho amin'ny fibebahana avokoa.
dia ilay fibebahana izay nitakiana tamin'ity lehilahy ty ary ny faharoa dia ny fibebahana nitakiana tamin'ny vahoaka an'Andriamanitra izy ireo izay tsy niraharaha fa mipetraka isan'andro ohatry ny mahazatra ihany eo anivon'ny fiangonana ka tsy nanao na inona na inona izy ireo fa nanaiky ny toerany io teo anivon'izy ireo. Mazava amintsika izay izay zany ny fandehan'ilay tantara. Ohatran'izay zany ny fizotrany ary rehefa mijery amin'izay tsika eo amin'ny Korintiana 2:7 dia hitantsika amin'izay fa niresaka tamin'ireo Korintiana Paoly mba ahoana re ny ilazako an'izany nidera azy ireo. Nidera azy ireo izy tamin'ny famaliana izy ireo an'ilay fananarana sy ny fanitsiana izay tao amin'ny fanahy. Ao nidera azy ireo zany izy noho ny famaliana izy ireo an'ilay fananarana ka nanaiky izy ireo ny ibebaka tamin'ny tsy fahatongavan-tsainan'izy ireo fa niaraka tamin'izany ihany koa dia nibebahana izy ireo ny amin'ny famelana izy ireo zavatra maro nitranga teo anivon'ny fiangonana ary tsy izany ihany ny zava-nitranga fa ao anatin'izany ohatra rehefa mandray fanasan'ny tompo izy ireo dia misy mamony sasany ny fanafangaroana izy ireo ny zavatra rehetra ny fifaninanana sy ny fialonana izay nisy teo amin'izy ireo tena hoe asan'ny nofo nitranga teo amin'ny fiangonan'i Korinto. Dia ao amin'ny epistily faharoa izay nisoratany Paoly ho an'ny Korintiana dia hitantsika amin'izay fa miverina amin'izay Paoly eo amin'ny 7 ny eo amin'ilay tantara izay nitranga tao amin'ny epistily voalohany ho an'ny Korintiana. Dia andao iarahantsika mamaky izany manomboka eo amin'ny 9. Miala tsindrindra ny 9 azafady. Korintiana 2:7 fa Andriamanitra izay mampionana ny mpandefitra no efa nampionana anay tamin'ny fahatongavan'ny Titosy ary tsy tamin'ny fahatongavany ihany fa tamin'ny fampiononana izay nampiononanareo azy koa. Dia hozy izy hoe raha nambarany taminay ny fanirianareo sy ny fitomaninareo sy ny fahazotoanareo anaiky ahy ka dia maika ny faly ao. Noho izany zany nisy fanenenana sy fiverenana lalana tao anatin'ny fony reto Korintiana reto. Dia toy izany zany ny zavatra nitranga satria Paoly naniraka ny Titosy tany Korinto ary rehefa miverina amin'izay Titosy dia nitatitra amin'ny Paoly ny zavatra tahaka izany. Nisy fotoana zany izy ireo tsy nanana zotom-po intsony ho an'ny Paoly fa teto ny apôstôly Titosy dia ohatrany hoe nitondra tatitra tamin'ny Paoly zany izy hoe efa milamina tsara ireo Korintiana efa miverina taminao indray ny fon'izy ireo niverina nanana zotom-po anao sy ireo mpanompon'Andriamanitra hafa izy ao dia mitohy ihany tsika ary. Ny 9 zao fa na dia nampalahelo anareo tamin'ny epistily aza aho dia tsy manenina intsony. Na dia efa nanenina ihany aza teo fa fantatro fa efa nampalahelo anareo zany epistily zany kanefa vetivety ihany. Zany hoe nisy fotoana tao anatina fotoana vetivety tena nanohana azy ireo ary nampalahelo azy ireo zany epistily zany. Tao anatin'izany moa izay tiany Paoly isariana azy ireo miaraka taminy tao anatina hetsika anankiray miavaka izay tiany Paoly iombonan'izy ireo miaraka taminy. Dia hozy izy eo amin'ny toyany ary mifaly kosa aho ankehitriny nefa tsy noho ny nampahalelovana anareo fa noho ny nampahalelovana anareo mba hibebaka fa nampahelovina araka an'Andriamanitra ianareo mba tsy ataonay maty antoka na amin'inona na amin'inona. Amen. Hitanareo tsara zany fa mialohan'ny bebahan'izy ireo dia nisy fotoana izy ireo nampahelovina ary za zany tsy teny hoe lotika tamin'ny apôstôly Paoly izy ireo fa andao lazaina hoe nisy fotoana simba ny fifandraisan'izy ireo taminy. Dia izany mahatonga ny Paoly miteny hoe mifaly kosa ankehitriny nefa tsy noho ny nampahalelovana anareo izy fa noho ny nampahalelovana anareo mba hibebaka. Amen. Ny alahelonareo eto zany izy tsy miresaka n'ilay lehilahy izay nanota fa miresaka amin'ny vahoaka an'Andriamanitra ary izany alahelonareo izany ozy izy dia araka an'Andriamanitra. Ary Andriamanitra mihitsy nitondra an'izay alahelo izay tao anatin'izy ireo satria tsapan'izy ireo ny toerana nisy azy ireo. Ary azony tsara fa nila ny bebaka izy ireo izay zavatra nataon'izy ireo moa zany. Amen.
Ary ny zavatra resan'ny apôstôly Paoly eto dia fibebahana. Dia ilay lazainy hoe fibebahana alahelo araka an'Andriamanitra izay miasa fibebahana ozy izy ho famonjena. Fa misy fibebahana anankiray hafa koa resahana eto dia ozy izy fa miasa fahafatesana kosa ny alahelon'izao tontolo izao. Noho izany io alahelo izay tao anatin'izy ireo io, izay nentin'ny fanamasina nanehoana tamin'izy ireo ny zavatra nataon'izy ireo ary toy izany tokoa ny kristianina ankehitriny tsy maintsy misy safidy tokana foana eo anoloan'izy ireo rehefa ariarin'Andriamanitra ny fony sy ny fahadisoana vitany dia misy safidy tsy maintsy raisiny eo ny voalohany dia na izy manetry tena ka anoany izy matsapa lalina misy fanenenana, misy alahelo tsy azo azavaina ao am-pony. Fa mifanohatra amin'izany kosa misy kalitaona kristianina anankiray fantany tsara mihitsy eo fa misy olana fa aleony tsy manao ninina tsy mihetsika, tsy manao hetsika na inona na inona izy amin'ny fanahy, fa aleony mandositra, aleony miafina. Tsy te hiaina an'izay traikefa izay mihitsy izy ireo satria mitaky fanorotoronina mantsy izany mitaky fanetretena izay amolavolan'Andriamanitra an'ilay avinavin'olombelona izay ao anatiny ao. Ary izay zavatra izay mihitsy ny tsy tiany izay no antony andosiran'ilay kristianina ranova izay tsy te hitondra ny azy fijaliana mba hanaraka ny tompo dia hodininy faniny izany dia lasa ihany izy manohy lalany. Fa ny zavatra tena nahafaly ny fon'ny apôstôly Paoly ary ambarany mihitsy moa izany eo amin'ny andininy manaraka hoe inona ny zavatra nitranga tao am-pon'ireto Korintianina reto. Fa ny tena fibebahana ary ny fibebahana marina nitranga tao am-pon'izy ireo. Ary ny Baiboly mihitsy aza moa milaza amintsika hoe io alahelo araka an'Andriamanitra io dia nahatonga fibebahana ho famonjena. Amen. Tsy resaka ny famonjena ny fanahy ny resahany eto zay tsy ilay fibebahana mba ho voavonjy izany resahana eto satria efa kristianina moa izy ireo, fa fibebahana mba hampifanitsian'izy ireo ny fiainany amin'ny drafitr'Andriamanitra. Amen. Ary indrindra ny tohizan'izy ireo hiasa ho an'ny famonjen'izy ireo. Aza indrindra moa lazain'ny Paoly apôstôly hoe miasa ho an'ny famonjena anareo izy izy. Ary everiko hoe ohatra mazava tsara azo raisina rehefa miteny azy ireo Paoly hoe miasa ho an'ny famonjena anareo. Mino fa mazava tsara izany. Ao niraisin'izy ireo tamin'ny famatorana, nisy fandraisen-dahatra mihitsy voarain'izy ireo avy amin'ny fanamasina, nisy alahelo tonga tao anatin'ny fon'izy ireo, nisy fanorotoronina ary nisy fanenenana. Ary izany no nitarika azy ireo andao atao hoe hibebaka sy hanetry tena teo anatrehan'ny tompo ary indrindra hiaiky fa ny zava-bitan'izy ireo sy ny fileferany dia nitarika azy ireo ho tonga saina tanteraka ankehitriny fa tsy tokony namela an'ireny zavanitranga ireny hitoy izy ireo. Ao ary ny zavatra mahafinaritra dia izao, lasa mamokatra asa mahatalanjona ao anatin'ny kristianina ny traikefa toy izany. Dia nonareo amin'izay ny zavatra lazain'ny Paoly eo amin'ny toyany dia eo amin'ny andininy fa 2 Korintianina 7:7 fa indro izany nampalelovana araka an'Andriamanitra izany indrindra dia nahatonga fahazotoana manao ahoana teo aminareo. Jereo nareo ny fankasitrahana voarain'izy ireo avy amin'ny Paoly. Nahitan'izy ireo sy ny sokafany mason'izy ireo, nahatonga saina azy ireo, nahatonga saina azy ireo hoe taiza ho aiza nisy azy ireo tany aloha. Ary izao ihany koa hoe tamin'ny alalan'ny fananarana sy ny fanitsiana dia izany no nitarika azy ireo ahazo fankasitrahana manokana avy amin'ny apôstôly Paoly. Lasa nisy fahazotoana ho an'ny Paoly sy ireo mpanompon'Andriamanitra sasany indray izany ny fon'izy ireo, ary tsy vitany hoe hitan'izy ireo ny lanjan'ilay fananarana sy ny fanitsiana izay nitarika fiverenana tao anatin'ny fon'izy ireo, nitarika fankasitrahana, tsy voalaza ny vavako ilay tena voambolana, fa nitarika fanekena
teo amin'izy ireo nanoloana ny apôstôly Paoly zany. Ao dia mbola tohizany hatrany moa le izy dia ozy izy hoe famarinana manao ahoana, tena verina indray zany, verina indray mahita an'ilay famarinana sy ny fahitsian'Andriamanitra. Dia ilay fihetsepo anankiray ohatrany navita nanarina sy nanitsy zavatra anankiray, ilay fihetsepo navita namarana zavatra anankiray izay tsy mifanaraka tamin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ary zany ny zavatra takatra izy ireo mazava tsara. Apahany fotsiny zany io amin'ireo fitahiana sy ireo zavatra afaka horaisintsika avy amin'ny fanan'Andriamanitra amin'ny fotoantsika kristiana mibebaka. Dia toy izany le izy hoe fahatezerana manao ahoana ozy izy. Fahatezerana. Izany hoe fiekena tamin'ny fahatezerana ny amin'ny naneken'izy ireo ny zavatra tsy tokony neken'izy ireo. Fa everiko hoe tena zavatra natalanjona ny ainan'izy ireo io traikefa io tsy tamin'ny zavatra nitranga ankehitriny ihany fa ny atrehan'izy ireo noavy ihany koa. Inona ny tokony atao any amin'ny noavy? Ary tena mahafinaritra mahita ny zava-nitranga teo amin'izy ireo ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe ny alahelo araka an'Andriamanitra dia mahatonga fibebahana ho famonjena. Amen. Tena mahafinaritra zany ary mampatsiaro anahy mihitsy tamin'ny andro anankiray niovako fo ilay fifaliana izay nananako tao anatin'ny foko hoe izaho moa dia tonga olona afaka tamin'ny lasako rehetra. Amen. Ka noho izany fibebahana no mamerina an'izay toe-panahy izay izay fihetsepo sy traikefa izay eo amin'ny fiainantsika. Dia toy izany izy rehefa avy hoe fatahorana manao ahoana, fatahorana manao ahoana tokoa nentiny zany teo anivon'ny fiainan'izy ireo. Noho izany hitantsika ary izy ireo ihany moa no natsikaritra fa toa niavonavon'izy ireo teo anatrehan'ny Tompo. Niavonavon'izy ireo ary zany aneny toe-panahy nisy azy ireo ary tena tsy nampaninina azy ireo mihitsy zany fa ilay fibebahana kosa dia nitondra tao anatin'izy ireo tahotra dia ilay tahotra an'Andriamanitra. Dia ilay fahatongavan-tsain'izy ireo zany hoe tena tsy azo heverina intsony ary tsy possible intsony nitohizany zavatra tahaka izao eo anivon'ny fiangonana. Ary zany indrindra no nitarika azy ireo hiverina hitady an'ilay fiombonana sy ny fifandraisana tamin'ny apôstôly Paoly. Zavatra izay efa very tsy nisy tsony teo amin'izy ireo zany ary normalina be zany. Ary mino koa fanareo efa narehany teny taminareo hoe raha ohatra isika ka tsy miara mandeha amin'ny lalan'ny azo fijaliana dia sarotra amintsika ny hanana fifandraisana madio ao anatin'ny firaisan-tsaina, fifandraisana izay atsapana fa tena miaraka marina tsika ao anatin'ny fanompoantsika n'Andriamanitra. Ary zany aneny mahatonga ny kristianina sasany lasa nifijerin'izy ireo hoe maninona misy tiana kokoa dia misy tsy tiana kokoa, fa ny tena marina ilay izy tsy resaka fanavahana ohatran'izany fa resaka firaisan-tsaina ao amin'ny fanarany zavatra nitranga teto anefa dia tranga anankiray izay tena nitondra fisarahana tokoa ary zany indrindra ny zavatra hitantsika sy nitranga teto. Dia nitoy ihany hoe faniriana manao ahoana? Ny aina ary nyhetsika mba amerenana amin'ny laon'ilay tranga nisy. Zotom-po vaovao ary faniriana vaovao tao anatin'ny fon'izy ireo. Tena mahatalanjona loatra rehefa mijery an'izany rehetra izany tsika dia mahita ny tombotsoa ny tombotsoa azo avy amin'ny fibebahana. Ary ny zavatra faran'izay lazainy eto izy hoe famaliana manao ahoana, famaliana manao ahoana na raha atao amin'ny teny hafa dia izao hoe ny fanitsian'Andriamanitra. Azon'izy ireo ary takatra izy ireo tsara noho izany fa tena ny ilain'izy ireo zany. Ny ilainy mba merenana an'izay fiombonana ao amin'ny fanahy izay ary ihany koa atakaran'izy ireo ny trafitr'Andriamanitra ho an'ny fiangonana.
satria ny fiangonana dia tsy kliopa ary ny fiangonana dia tsy fikambanana ka amelana hitranganyity zavatra rehetrarehetra tia ao anatin'ny fiangonana ary tsy azo heverina ny amelana nyzany zavatra nitranga fa sofa azon'izy ireo zany zao tsika dia hidiny eny ambanimbany kokoa fa tsika mamarana nyity loha hevitra ity a eo amin'ny farany andin'ny faraky ambin'ny folo dia ozy izy Paoly hoe ary tamin'izany rehetra any dia nampiseho ny fahadiovanareo ny amin'izany raharaha zany ianareo lammatreo zany lamma ny zavatra rehetra ho azy ireo a ho an'ny fiangonana makasika an'ilay a raharaha zay nisy teo aloha dia zany natonga azy milaza eo amin'ny andin'ny faharoaben'ny folo hoe koa na dia nanoratra taminareo azaho dia zao no lazainy hoe dia tsy noho ny nanao an'izay tsy marina na noho ny niaritra an'izay tsy marina fa mba aseho aminareo eo anatrehan'Andriamanitra ny fahazotoanareo anakaiky anay. Amen. I Paoly zany a dia tena liana sy voakasika tamin'ireo endrika karazana fizarazarana zay nisy a na fisarahana avy amina fiangonana zay nandeha tamin'ny fomba tia niainana ka niteraka fizarazarana niteraka fisarahana teo amin'ny Paoly apôstôly sy ireo asa fanompoana nanoloana ny fiangonana sy ny vahoaka an'Andriamanitra ary dia nambarany mihitsy fa ny zava-dehibe indrindra aminy a dia ny fiangonana. Dia izay mahatonga azy milaza hoe koa na dia nanoratra taminareo azaho dia tsy nolay nanao an'izay tsy marina na no niaritra an'izay tsy marina fa mba aseho aminareo eo anatrehan'Andriamanitra ny fahazotoanareo anakaiky anay. Amen. Ary zany anie natonga ny apôstôly Titosy a nilaza ilay zavatra nivakiantsika teo hoe efa niverina nanana zotom-po an'ny Paoly indray reto Korintiana reto sy ny sisa. Amen. Ary zay votoatan'izay no antony a nahatonga ny Paoly a nananatra azy ireo satria ny fiangonana hitany a dia tsy fiangonana ny ray fanahy sy ny ray fo taminy a sy tamin'ireo mpanompon'Andriamanitra hafa intsony. Amen. Ka noho izany a io fibebahana zay niainan'izy ireo io dia tena nitondra fitahiana betsaka teo amin'ny fiainan'izy ireo ary ny zavatra lehibe indrindra dia izao hoe ny famerenana n'ilay fifamatorana sy fifandraisana ao amin'ny fanahy sy ilay fifandraisan'izy ireo tamin'ny Paoly a niaraka tamin'ireo mpanompon'Andriamanitra hafa. Vokatry ny fibebahany zany ary mazava ho azy a fa io fibebahany io a dia nahatonga ny famelan-kelok'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'izy ireo ihany koa. Everiko angamba hoe mazava be ny amin'izany zavatra zany ary tsy misy olana mihitsika amin'ny fanekenan'izany. Ao a okey are ny zavatra fahatelo izay tiako resana aminareo ihany koa dia izao hoe efa hitantsika aloha zany ny fibebahana azahoana famonjena dia ny fibebahana amin'Andriamanitra momba ny toerana misy atsika sy ny fepetratsika ary ny fibebahana dia mety avy amin'ny fanamasina na ihany koa avy amin'ny olona anankiray na avy amin'ny fanahin'Andriamanitra mivantana. No zany tsika tokony ho mora voakasika ny feon'ny fanamasin'Andriamanitra fa ny fibebahana ihany koa dia mety avy amin'ny olona anankiray ary ny ohatra mazavany amin'izany dia ny an'i Davida rehefa avy namono ny vadiny Batseba dia Ioria zany a ka nakavady azy a tao aorianan'izany dia ho an'i Davida dia nitoy izany teny any ny fiainany a nandra-pahatonga an'Andriamanitra naniraka ny mpaminany Natana mba aneho aminy ahoana mba aneho aminy na izy azy aneho amin'ny toetrany sy ny na izy azy ka naseho an'ny Natana taminy fa tsy mbola tena mibebaka tamin'ny fahotany marina izy. Amen. Ary fantatsika tsara ny toyany fa rehefa tonga Natana naneho amin'ny zava-misy marina dia namaly sy niaiky i Davida. Namaly izy
ary tena mibebaka izy niverina nitodika tamin'Andriamanitra izy a, na dia taorianan'izay aza nisy olana anankiray izay teo a nanoloana an'ilay zaza izay nateraky Batseba. Sokafa any baibolinareo amin'ny Salamo 2:3 Salamo 2:3. Salamo 2:3 dia vakitsika ny 4. Ny 4. Aleo ny 7 ny vakitsika. Raha nangina aho dia nialany ny taolako rehetra noho ny fitarainako mandrakariva. Fa navesatra tamiko andro aman'alina ny tananao, niova ny fatanjahako toy ny azo ny fahamainana amin'ny lohataona. Ny fahotako nambarako taminao ary ny heloko tsy mba nafeniko. Hoy izao, iaiky ny fahadisoako amin'i Jehova aho, ary ianao dia namela ny heloko ny fahotako. Amen. Noho izany hitantsika ny fihetsika izay navalin'i Davida mahita lehilahy izay tena torotorontsika eto. Lehilahy izay ohatran'ny nalahelo tany am-boalohany kanefa tsy mba navotsitr'Andriamanitra, ary ny hafarany aza moa dia lavy ny ankohaka teo an-tongotr'Andriamanitra izy mba hanambara tamin'Andriamanitra ny elony rehetra. Ary hitantsika eto ny fon'ny Davida, ary ny tena zavatra mahafinaritra dia ny mahita ny fomba fihetsiky Davida tao aorianan'izay zavan-tranga izay ao amin'ny Salamo 1:5. Raha mamaky ny ity 1:5 ny boky ny Salamo iray manontolo ity tsika dia hitantsika ny fon'i Davida. Ary ny zavatra tena mahatalanjona indrindra dia ilay fahazavana izay voarainy. Taty aoriana zany hoe tao aorianan'ny fibebahany, satria ny fanombohan'ny Salamo 1:5 dia nilaza izy fa niaiky ny fahadisoany ary tamin'Andriamanitra irery ihany izy ny nanontako. Sasao Andriamanitra o, diovy aho ary amorony fo madio aho izy. Amorony fo madio aho. Dia izao no lazainy eo amin'ny 7:10. Ny fanatitra izay ho an'Andriamanitra dia fanatorotoro, ary ny fotorotoro sy mangorakorak'Andriamanitra tsy mba ataonao tsinitsinina. Amen. Ary io ny vokatra ireo ny voa teo amin'ny fiainan'i Davida tamin'ny alalan'ny fibebahany. Ary Andriamanitra dia nampahazo sy nampatakatra azy zavatra anankiray izay tsy dia azon'ny olona firy tamin'ny vaninandrony, fa tsy ny fanatitra sy ny fanatitra hodorana intsony naliana an'Andriamanitra, fa fotorotoro ary fanatorotoro fo izay manetry tena. Amen. Ka noho izany rehefa hitantsika ny voan'ny fibebahana, ny zavatra rehetra entiny izany eo anivon'ny fiainantsika manokana, miaraka amin'ny fahazavana sy ny fahatakarana ny momba an'Andriamanitra, hoe aiza ny tian'Andriamanitra hitondrana ny fiainantsika ary inona ny tiany atao eo amin'ny fiainantsika. Ary izany mahatonga ny fibebahana tokony ho fiainana iainan'ny Kristianina.
tsy afaka milaza fotsiny zany ny kristianina hoe za efa mibebaka tamin'ny andro namonjena dia vitatreo Andriamanitra micomprendra fa Andriamanitra dia mampiasa ny traikefa azo tamin'io fibebahana io tsy ho famelana ny otany ihany fa indrindra azo ny fony ka hitarika azy mba hikatsahany an'Andriamanitra hanom-pony an'Andriamanitra ary indrindra hanao asa ao anatin'ny fony sy eo amin'ny fiainany ahafahany manompo ny tompo araka izay takian'ny tompo mba hanom-pony ny tompo. Amen. Noho izany fibebahana dia zavatra ilayntsika loatra ao anatin'ny lalantsika makristianina. Noho izany efa hitantsika ny fibebahana ho an'ny famonjena, hitantsika ihany koa ny fibebahana amin'Andriamanitra manoloana ny andavanandrom-piainantsika, fibebahana amin'Andriamanitra ary hitantsika ihany koa ny fibebahana eo amin'ny samy kristianina. Ny fibebahana eo amin'ny mpivady, ny mpirahalahy sy ny mpirahavavy, eo amin'ireo mpiara-manompo ny tompo, eo anivon'ny tranga rehetra zany dia mila ny fibebahana isika. Ary ireo olona izay efa nanandrana ny fibebahana na rano famelan-kelok'Andriamanitra dia tsy afaka mandavelively izy ireo ny amin'ny toe-panany ainan'izy ireo tao aorianan'izay traikefa izay. Tsy afaka lavin'izy ireo zany hoe tao aorianan'ny fibebahana sy ny famelan-kelok'Andriamanitra dia mitovy amin'ny tao alohan'izany ihany ny ainan'izy ireo. Tsia, fa rehefa marina ny fibebahana anankiray dia misy famerenana amin'ny laoniny ny amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, ny fiadanan'Andriamanitra, ny firaisapo, ny fifandraisana ary matalanjona fa tena mitondra fanasitranana ny fibebahana satria mantsy ny famelan-kelok'Andriamanitra dia vokatra teraky ny fibebahana io. Azany mahatonga ny fibebahana sy ny famelan-keloka zavatra mitovy ireo. Azany na tonga antsika nilaza tany amin'ny famelan-keloka hoe rehefa mamela Andriamanitra dia misy famerenana amin'ny laon'ny mahagaga ao ary mitovy amin'izany ihany koa aty amin'ny fibebahana satria ny famelan-keloka dia manaraka ao aorianan'ny fibebahana. Tsy afaka mibebaka isika raha tsy efa navelan'Andriamanitra aloha mazava be zany. Ka noho izany fifandraisana anankiray izay tafaverina amin'ny laoniny zany izy io, izay ahitana vokatra tena mahagaga eo anivon'ny fiainan'ny olona anankiray izay tena nibebaka. Hetsika lehibe mila atao io raha tiantsika ny tompo na ihany koa higokatrany ny fiainantsika amin'ny makristianina sy ny famonjentsika. Ka ny tsy fahampian'ny fibebahana zany dia lasa mandoto ny fifandraisana. Na eo anivon'ny mpivady io na ny ray aman-dreny sy ny zanaka na ny mpirahalahy sy ny mpirahavavy na eo amin'ny samy loha olona sy ireo izay samy manompo ny tompo na iza niza dia izao hoe ny tsy fahampian'ny fibebahana no manimba ny fifandraisana. Amen. Ary zava-dehibe loatra ny atakarantsika fa anjara ndraikintsika eo anatrehan'ny ankonantsika sy ny fianakaviantsika ny manao ny fibebahana ho zavatra lehibe sy mahazatra fanao. Dia atsaro amin'izay ihany koa ilay fanamarina teny, ilay samy fampiavonavina dia avy eo maneho fihetsika dia ny fara mifampitodi-damosina dia samy lasa rehefa avy eo dia tapitra hatreo. Fa ilay atmosfera ao anatin'ny tokantrano mihitsy ny simba ao anatin'izany, ilay fifandraisana mihitsy ny simba ao anatin'izany. Ireo loholon'ny fiangonana miaraka amin'ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny fiangonana. Ary ny fibebahana sy ny famelan-keloka rehefa tena eritreretintsika tsara n'izy ireny dia izao hoe zavatra any amin'ny kilasy maternelle. Ireny ny atao hoe abidi-pianaran'ny fiainana makristianina. Raha misy lehilahy sy vehivavy tsy mahavita mifampibebaka ka mamela ny avinaviny izy ireo hoe izany no mifeny fiainany, dia tsy maintsy amorona atmosfera mandrakarivo zany dia ny atmosfera ny fifandirana. Ady tsy fifandirana lasa mamorona atmosfera manelingelina.
ary tsy ahitana fahafahana sy fahatsorana mihitsy ao anivon'izany sy ny fiadanany tompo ihany koa. Ny firaisan-tsaina tsaronareo izay nilazain'ny Paoly fa nitady firaisan-tsaina izy, azony fa izany ny zavatra tena ilaina sy zava-dehibe indrindra. Amen. Noho izany ny fibebahana raha lasy anabavy dia tokony zavatra fanao matetika, satria mbola ao anatin'ny nofo isika ary aoka tsy adinitsika fa ny fibebahana dia manangana zavatra sarobidy ao anatsika, sarobidy ary mila tohizana mandrakariva zany, mila mitohy ao anatin'izany tsika ary za te hangataka an'ireo olona izay tena efa niaina ny trakefa ny fibebahana marina kanefa mety efa nanalavitra izy ireo ankehitriny ka efa tsy mitohy miaina n'ilay trakefa vaovaoana fibebahana intsony, te hangataka amin'izy ireo mba anetry tena. Dia aoka ho tsaronareo, aoka ho tsaronareo nentin' izany teo amin'ny fiainanareo, reo fahagagana rehetra nanaraka tao aorianan'izany. Amen. Ary aoka ho tsaronareo ihany koa ny zava-nitranga teo amin'ny fiainan'ireo olona manodidina anareo. Raha lasy anabavy eo, tsy afaka mandositra isika. Amen. Ary rehefa mibebaka isika dia ny dikan'izany mitsangana indray isika, mandray ny famelan-kelok'Andriamanitra isika dia mitsangana ka mitohy indray. Amen. Mitohy indray isika satria ny fibebahana izay narahan'ny famelan-keloka dia manafoana ny trangan'isy rehetra, ohatrany hoe tsy nisy mihitsy zany tany aloha. Ary zany zavatra zany dia avy amin'ny fiainana makristianina mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra, mifanaraka amin'ny fifandraisana izay ananantsika amin'ny tompo, ary zany no mahavita mamokatra an'izay sainana fihetsem-po hoe rehefa mibebaka ao dia mitohy manompo ny tompo indray, ohatrany tsy nisy ninina nitranga mihitsy tany aloha. Amen. Tsy mila miverina mikaroka ny fitoram-pakontsika indray isika na mamerina ny lasa, zavatra izay mbola ataon'ny olona maro moa izany, na lehilahy na vehivavy mpivady, ireo kristianina misamizy na ireo ray aman-dreny ihany koa izay mbola mamerina mikaroka ny lasa. Azadiny fa ianao ny ohatr'izao taloha hoe izao ny zavatra nataonao. Te hamerina eo anatrehan'Andriamanitra isika ilay zavatra efa noadinony, fa amin'Andriamanitra dia efa tsy misy intsony izany. Amen. Ary te hampahery anareo amin'ity maraintsy etiko hamehezana azy fa ny fibebahana dia fahagagana avy amin'ny fanahy masina izy io, fandresen-dahatra izay entin'Andriamanitra izy tena ny amin'ny alalan'ny fanahy masina. Amen. Ary mazava ho azy moa misy fotoana ny fanahy masina mihitsy no tonga mba andresy lahatra antsika, ary izay moa no mazana misy mitranga eo anivon'ny fiainantsika. Amen. Dia ohatrany hoe mampatsiaro kely ny Cornelio zany, rehefa nitory teny Petera moa tsy tonga mba aneo amin'ny fahotany, fa rehefa nitory ny filazantsara Petera dia teo ny fanahin'Andriamanitra nikasika an'ireo olona rehetra izay nanatrika teo, dia Cornelius ny ankonany miaraka tamin'ireo namany. Amen. Ka noho izany amin'ny fomba maro sy endrika maro no ahafahantsika miaina ny fibebahana, fa ny zava-dehibe indrindra dia ny famaliantsika an'izany, mba amaly ny fananaran'Andriamanitra isika, amaly ihany koa ny fanitsian'Andriamanitra. Amen. Na amin'ny fomba ahoana na inatanana ny fanahin'Andriamanitra fa ny tompo avokoa reny. Ny zava-dehibe indrindra dia ny ahafahantsika mamaly an'izany ka tsy ahita fialatsiny ane isika anjosirana. Mila mianatra isika fa ny fibebahana dia tena ilaina tokoa. Amen. Ilaina izy ary tsy mila fanamarinany tena.
aokanetsika tsy ilay kristianina izay mpandositra ny fibebahana satria mahita fanamarina tena foana fa tsy izay fa rehefa resen'Andriamanitra lahatra isika rehefa mananatra antsika ny fanahin'Andriamanitra dia manaiky isika mamoritra ny lohalitsika manetry tena mahare fandresen-dahatra mihitsy aza ao am-pomba hamahana an'ilay olana ary tsy mamela ny avinavina azo vany eo fiainantsika fa manetry tena isika. Ny fibebahana dia tafiditra ao anatin'ny hazo fijaliana izay mila entintsika. Ny mipetraka eto amin'ity toerana ity sy ny mandreny amin'ny afatry ny hazo fijaliana kanefa mitoy manohatra an'Andriamanitra, manohatra fantsiana, manohitra fananarana dia tsy tondra anareo naizanaiza velively fa lasa mameno toerana eto fotsiny tsika ary mety ahatonga olana hafa ihany koa aza. Amen. Noho izany ny fibebahana dia tafiditra ao anatin'ny fiainana mila iainantsika. Amen. Aleontsika hiaraka hitsangana dia hisaotra ny Tompo. Misaotra antsika rehetra nanaraka ny izay tenin'Andriamanitra izay dia manantena hoe amin'ny alarobia ho avy izao dia mbola ho avy eto antsika hiaino ny fampianarana tsy misy kilema. Toy moa izy iny dia hiresaka indray tsika ny amin'ny faneken'ny kristianina na soumission an'ny kristianina amin'ny herin'ny androany. Fanekeny izay tena anisan'ny heringeza be ihany koa antsika kristianina satria tsy misy nizanizy tokony tsy ho ao ambanin'ny fahefan'Andriamanitra. Amen. Fa ny olona rehetra tokony ao ambanin'ny fahefan'Andriamanitra satria ny fahefan'Andriamanitra dia izao hoe ahatonga antsika tsy ho ivelan'ny vala. Amen. Fa tonga antsika anana tahotra an'Andriamanitra. Mazana ny olona miteny hoe za matahotra an'Andriamanitra kanefa raha vao tsy ao ambanin'ny fahefan'Andriamanitra isika dia lasa tsy ao ambanin'ny fiarovan'Andriamanitra izantsika. Fa ny fialofantsika ao ambanin'ny fahefan'Andriamanitra no ahafahantsika afaka miteny hoe olona matahotra an'Andriamanitra marina aho, olona manana ny tompo ao anaty laliny foko. Ka izay no ampriseko antsika tsiraray avy amin'ny herin'ny androany ho antsika izay manaraka ihany koa mba ho tonga hiaino an'izany fampianarana rehetrarehetra izany izay singa tsy kelikely tena hoe mandrafitra ny fiainantsika makristianina mialohan'ny fiavian'ny Tompo. Amen. Hita ilay izy hoe misy lalana eo anoloantsika, tsy haiko ianareo izay manatrika eto hoe niaino an'ilay izy teo dia ohatrany hoe misy varavarana anankiray misokatra sa tsy izany dia andeha ary sa tsy andeha fa mila mandeha tsika. Amen. Fa tsy hoe betsaka ny lalana misokatra fa ianao mijanona eo ihany fa mila mandroso isika. Androany ny Tompo nanazava ny saintsika misy varavarana misokatra indray ny amin'ny fibebahana. Tompo aizaho tena tsy lavoraritsika fa tena ny zava-dehibe dia misengage tsika na miroso hoe za tompo tapa-kevitra andeha amin'izany lalana izany. Amen. Azay ny tena zava-dehibe indrindra. Andaontsika hiaraka hitsangana ho antsika ny trano ihany koa dia andaontsika tena hisaotra ny Tompo amin'ity androany ity dia andao iraintsika lira hoe eto anatrehanao ray indray toy izahay. Eto anatrehanao riray indray toy izahay mitondra ny fanatitra fisaorana fa mendrika indrindrianao ny andray dera voninahitra ny dera voninahitra eto anatrehanao ray indray toy izahay eto anatrehanao riray indray toy izahay eo anatrehanao mitondra ny fanatitra fisaorana fa mendrika indrindrianao ny
hoanay ny famindramponao sy ny fitiavana ka isan'andro ianao isan'andro ianao miay milazako hoe ampoanao ny faso avaozinao isamaraina ho anay amen avaozinao isamaraina ho anay ny famindramponao sy ny fitiavanao anay ka isan'andro ianao miay milazako hoe ampoanao ny faso ndao velantsika andeha zany fekiry zany dia andaontsika hivavaka eo anatrehan'ny tompo manasanao ihany koa izay manaraka mba tena hivavaka satria fantatra hoe na isika izay manatrika eto a na izay rehetra manaraka dia tena matsapa ao anaty lalany fony fa tairany zany tenin'Andriamanitra izany foaziny zany tenin'Andriamanitra zany hoe aiza ho aiza tokoa isika manoloana ny fiainantsika makristianina eo anatrehan'izany teny izany eo anatrehan'izany fampianaran'ny tompo izany satria tokoa tsy afaka mandinganadingana avo kokoa isika raha ny ampidi aza tsy vitantsika ny mandingana azy lasa fiatsaram-belatsiny fanarantsika ny tompo fa andaontsika tena amerina andinika ny fotsika andao tena arak'ilay tenin'Andriamanitra teo anana fo tahaka ny an'i Davida isika anana fo isika hoe tompo manetry tena aho Davida tsy nijery an'izanizy fa ho Davida hoe taminao dia taminao rery ihany nanotako Andriamanitra taminao dia taminao rery ihany ianao tena mahita ny foko ianao tena mahita afaka mandinika ny voako sy ny foko mandinika ny atalalo ny foko fantatrao fa mbola misy fanoherana ao anatiko fantatrao fa mbola misy tsy fibebahana ao anatiko fantatrao fa mbola misy tsy fiekena ao anatiko fa androany Andriamanitra tsy mitahaka zavatra hafa ianao akoatra ny fiekeko ao anatin'ny foko akoatra ny fanetrentenako ao anatin'ny foko ka afaka ilaza tompo rehefa tena mahita ny fona itsiraray avy ianao dia afaka ilaza aho afaka ilaza izay tsiraray avy hoe diovy izahay sasao madio izahay tahaka ny vavaka izay nataon'i Davida ary araka ny teninao hoe tsy fanompona ivelany no ilainao tompo tsy ny fatokinay mamonjy fotoam-bavaka ny katsahanao tsy ny fatokinay amin'ny zavatra ivelany katsahanao fa fotorotoro fanahy torotoro sy mangorakoraka nitadiavinao Andriamanitra zany indrindra tompo avaozy ao anatinay zany velombelomy ny fonay tompo aza vela hitoetra hijanona eo amin'ny toerana misy anay izahay eo amin'ny position misy anay fa vangio izahay reseho lahatra ny fonay tary eo amin'ny lalan'ny famarinana izahay saotranao tompo ny amin'ny famanginao an-tsiraray avy saotrany amin'ny famanginao amin'izao fotoana izao Jesosy satria ny fotoana tahaka izao dia tsy fomba mpivavahana akory fa ny fotoana toy izao araka ny teninao tenin'ny Paoly famporisian'ny Paoly hoe fanolorana ny tenanay ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra ny fiainanay anie amin'ny fotoana toy izao dia tahaka ny dorany ao amin'ny altaran'Andriamanitra araoka ny fiainanay tsiraray avy reto na lehilahy na vehivavy na ny mpivady na ny manantena na iza tompo
dia aoka fiainana izay miala avy eo amin'ny alitaranao, efa voadoro teo amin'ny alitaranao ka voatoritoro ny fonay mandeha amin'ny lalan'ny fanetretena isan'andro isan'andro. Azany tompony andraisanay ny fotoana tahaka an'izao, andoranao miara-nofinay ka isy fanatitra velona masina tahaka ny emboka manitra mandehandeha ny andalana eny izay fa toy ny emboka manitra ny fiainanay eo anatrehanao. Halleluja. Raha tsy zany tompo dia zava-poana ny antsonay ny anaranao, zava-poana ny fanomponay, zava-poana hoe ao anatin'ny ankonana kristianina izahay nefa ny fiainanay tsy manom-pofony eo anatrehanao. Faoka tompo ho eo amin'ny alitaranao ny fiainanay isan'andro 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 isan'andro. Misaotra Jesosy, hotsika hisaotra amin'ny tompo androany. Halleluja. Misaotra Jesosy, misaotra ny amin'ny teninao, misaotra ny amin'ny ty takariva ity izay nafanay nandreny amin'izany teninao zany, aoka hitombony amin'izany izahay. Raha fahazavana kely ny voarainay androany dia aoka ianao ampitombo an'izany fahazavana zany ao anaty lalan'ny fonay. Misaotra Jesosy. Halleluja. Misaotra Jesosy. Miainami ny famindramponao sy ny fahasoavana tompokanao. Miainami ny famindramponao isan'andro ao tompo, ny fiainako lazao ihany. Miainami ny famindramponao isan'andro ao tompo, tompokanao. Avaozinao, avaozinao ay isa-maraina ny refin'ilay famindramponao. Avaozinao, avaozinao ay isa-maraina ny refin'ilay famindramponao. Avaozinao, avaozinao ay isa-maraina ny refin'ilay famindramponao. Lazao farany, avaozinao ay isa-maraina ny refin'ilay famindramponao, ny refin'ilay famindramponao, ny refin'ilay famindramponao. Halleluja. Lotsika hitehaka mafy an'ny tompo. Halleluja. Dia samy hita iny tompo daholo indray ary tsika rehetrarehetra, dia misaotra antsika rehetra ihany koa izay nanaraka ampitain-davitra androany any tompo any hitantsika tsiraray avy amin'izao fotoan'izao, samy hita iny tompo daholo.